Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika riavako tratra ity talata fa 5 ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny salamo fa 8:100. Salamo fa 8:100 andiny fa 1:100 ka hatramin'ny ny fa 8:100. Aminaran'i Jesosy. Aoka ho tonga amiko ny famindramponao Jehovah, dia ny famonjenao araka ny teninao, dia amaly izay miteny ratsy ahy aho, satria mahatoky ny teninao, ary aza dia esorina amin'ny vavako ny teny marina, fa miandry ny fitsaranao aho, dia hitandrina ny lalànao mandrakariva aho dia mandrakizay dory, ary andeha amin'ny malalaka fa ny didinao no tadiaviko. Ilaza ny teny vavolombelonao eo anatrehan'ireo mpanjaka ka tsy ho menatra. Ary iravoravo amin'ny didinao aho satria tiako ireny. Asandratro ny tanako amin'ny didinao satria tiako ireny. Ho saintsainiko ny didinao. Ray masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Andiny fa 1:100. Aoka ho tonga amiko ny famindramponao Jehovah. Araka ny famerimberitsika tsy voanio ihany moa no mofinaina ny salamo fa 8:100 fa tamin'ny herinan'io, tamin'ny herin'ny androany dia ny salamo fa 8:100 andiny 5:100 ka hatramin'ny 2:100 no mofinaina. Anio dia miverina indray izany salamo fa 8:100 izany ho zara mofinaina. Ny salamo 8:100 moa dia maneho ny fahatsarana ny didin'Andriamanitra. Salamo abdi, eo amin'ny antsoina hoe vaotsika zao anio, izay miresaka ny fahatsarana ny didin'Andriamanitra. Dia antsika fa miverimerina izany amin'ity mofinaina ity, tiako ny didinao no tadiaviko, tiako ireny. Fahatsarana ny didin'Andriamanitra sy fitiavana ny didin'Andriamanitra. Ny andiny fa 1:100 dia mangataka ny famindrampon'Andriamanitra eo aminy ny mpanao salamo eto. Rovina moa tsika rehefa malala ny mangataka ny famindrampon'Andriamanitra. Tokony ho fiainantsika isan'andro ny fangatahana ny famindrampon'Andriamanitra. Rehefa miteny ny soratra masin'ny testamenta atao hoe famindrampon'Andriamanitra dia milaza lay toetran'Andriamanitra ao anatin'ny heriny, ao anatin'ny fahalebiazany, nefa mandefitra eo anatrehan'ny voariny sy eo anatrehan'ny olombelona mpanota. Ny famindrampon'Andriamanitra tsy maneho mihitsy ny fahalemen'Andriamanitra, fa ny famindrampon'Andriamanitra vao mainka mampiharihary ny fahalebiazan'Andriamanitra. Satria Andriamanitra tsy mametra-panontaniana ny olona ny hoe maninona ary no misy ratsy eto amin'ity zao tontolo zao ty? Raha Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fahefana, nahoana no misy ratsy eto amin'izao tontolo zao? Raha ohatra ka mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra, tompon'ny hery sy ny fahefana Andriamanitra, nahoana no mbola misy ratsy, misy aretina, misy tondra-drano, ankoatr'izay misy ireo ataontsika hoe loza voajanahary, cataclysme naturel, hetsero, ary koa nahoana no mbola misy ihany ny ratsy indray ara-moraly, misy finoan'olona, herisetra, ady, so tsika miresaka izao eto ambonin'ny tany dia samy tsisy mahafantatra izay hitranga nahoana ny indriky ny fiainana eto amin'izao tontolo zao anatin'ny 10 taona, 20 taona ho avy, ny fisehoan'ny saritany ara-politika eto ambonin'ny tany, ahoana dia mametra-panontaniana ny mpino, manao hoe ny mpino moa zany ny marimarina kokoa aza hoe karaha misy aza ny Andriamanitra zany, nahoana no misy zao rehetra zao. Ao anatin'ny teolojia misy ny antsoina hoe théodicée. Ny antsoina hoe théodicée teny grika anankiroa natambatra théostike, raha tsorina teny hoe ny fiarovan'ny olombelona n'Andriamanitra. Zany hoe amin'ny théodicée dia zao ny olona indray na ny mpino indray manamarina an'Andriamanitra, fanamarinantsika an'Andriamanitra, valitenitsika zany manoloana ny aveazany ratsy. Zay ny antsoina hoe théodicée.
mamaly an'izany fanontania zany ny Théodicée, zany hoe itsika mpino zany manoloana an'izany fanontania zany hoe avaizany ratsy fa minona misy ratsy, ahoana Andriamanitra ny tsy manao an'izao, ahoana Andriamanitra mitaza-potsiny, zay no antsoina hoe Théodicée. Dia be de be moa zany reo karazana Théodicée fantatritsika teo anatin'ny tantaran'ny fiangonana na teo amin'ny tantarany antsoina hoe fodim-pinoana, histoire des dogmes. Be de be reo théolojianina maro hatrany avanim-potoana ataontsika hoe fiangonana voalohany mandrakitiny androany de betsaka reo zay. Na itsika mpino koa nge manao Théodicée, mazava ho azy raha tsy manao Théodicée tsika zany hoe miaro ro ny finoantsika isika. Andriamanitra tsy de tena mila hoe arovantsika loatra raha ao amin'ny baiboly no resahana. Fa mazava ny fotoam-pianarantsika hoe Andriamanitra nge souverain, Andriamanitra tsy mila fanazavana amintsika izy. Hoe maninona izy manao an'izao na maninona izy manao an'izao. Andriamanitra tompon'ny fahefana. Ary raha misy zao rehetra zao, raha misy ny ratsy mitranga eto amin'izao tontolo zao, dia mazava ny tenin'Andriamanitra. Ny fahotana no mahatonga azy. Ary nahoana no sakanana tsy sakanan'Andriamanitra zany? Satria misy safidin'olombelona. Satria Andriamanitra nanome safidin'ny olombelona. Fa raha nahary ny olombelona Andriamanitra tsy nahary saro-bakoly akory izy ka nanery ny olombelona nanao sitrapoly fa nanome safidy malalaka na ny fitantanana ny zavaboary io, na ny fitantanana ny fiainan'ny olona io, na ny fitantanana ny fiainan'ny tsirairay io. Dia manana safidy mazava izy. Anankiray izay ataontsika hoe valitenin'ny kristianina manoloana ny faharatsiana. Fa ao anatiny zany rehetra zany no isehon'ny famindrampon'Andriamanitra. Hoe Andriamanitra de mamindra fo. Mamindra fo eo anatrehan'lay faharatsiana zay ataon'ny olombelona. Ny olona mangataka lay ity zany ity andinitsy ohatra masina ity hoe ataovy amiko ny famindrampoana ao Andriamanitra, de manaiky fa mpanota izy, manaiky fa zavatra mpitranga eo andavanandron'ny olona vokatry ny fahotan'ny olona ny faharatsiana. Ary ny olona mangataka amin'ny famindrampoan'Andriamanitra eto izao tsy olona mana-martena, tsy olona hitsara an'Andriamanitra koa hoe ianao Andriamanitra ny fototry ny faharatsiana sanatria satria ianao nge manana ny zavatra rehetra tetazanina fotsiny le izy, fa olona tsy avy tsara an'Andriamanitra. Mpanao salama eto fa nahoana moa Andriamanitra no tsy olona manome tsiny an'Andriamanitra fa olona manaiky mahampanota ary mangataka kosa ny famindrampon'Andriamanitra. Ity salamo ity zany zay eto am-pelantanantsika de salamo zay mitona antsika mpino hanaiky ny fitantanan'Andriamanitra. Manaiky fa mety mpitranga eo amin'ny zavaboary vokatry ny fahotantsika, vokatry ny zavatra mitranga ny faharatsiana. Fa tsy ny faharatsiana akory ny tompony teny farany. Tsy any amin'ny faharatsiana ny mason'ny mpino, ny mason'izao tontolo zao any amin'ny faharatsiana, any amin'ny fahavoazana. Fa ny mason'ny mpino kosa de zao ao amin'ilay Andriamanitra izay mpamindra fo. Manoloana zay mety ataontsika hoe ratsy ary eto amin'izao tontolo zao, vonoan'olona, korontana, adetrano, sy ny sisa rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ty. De tsika miara-miaika fa Andriamanitra tsara. Andriamanitra nahary ny zavaboary ho tsara, marina zay amin'ny baiboly manontolo. De zao ary, raha misy le ratsy, tsy any amin'ilay ratsy ny mason'ny mpino, fa ny mason'ny mpino any amin'Andriamanitra mangataka vahaolana. Mangataka vahaolana zany vahaolana hitantsika zany manoloana zany faharatsiana zany de zao ny famindrampon'Andriamanitra. Meteza hamindra fo Andriamanitra. Abrahama raha nahita ny faharavan'ny Sodoma sy Gomora, nahita ny tenin'Andriamanitra miteny hoe horavany Sodoma sy Gomora noho ny fahotana, noho ny fahalovana, de nangataka ny famindrampon'Andriamanitra Abrahama. Ary nitodika tany amin'Andriamanitra Abrahama. Ary rehefa nandresy lahatra n'Andriamanitra Abrahama, dia tsy nampitodika an'Andriamanitra tany amin'ny faharatsian'ny olona loatra. Tsy nampitodika ny olona, tsy nampitodika an'Andriamanitra tany amin'ny fahatsarany izy tena ny aloha voalohany. Azay moa natonga an'ilay hoe tsy nahazo valim-bavaka angamby Abrahama. Satria nampitodiany Abrahama tany amin'ny olombelona Andriamanitra, de tsy nahita marina tao amin'ny olombelona Andriamanitra. Zany hoe raha ohatra ka mangataka amin'ny famindrampon'Andriamanitra isika,
ka mampitodika an'Andriamanitra amin'ny tenatsika de tsy mahazo famindram-po isika. Hoe za Andriamanitra amindreo fo fa za nge tsara mba jereo ihany lay zavatra kely nataoko tary, mba jereo ihany lay fiezahako de tsy zay zany. Tsy zay loatra ny famindram-po famindram-po andrasan'Andriamanitra fa ny famindram-po ny taomany Abrahama nentin'Andriamanitra nandresy lahatra, nentin'ny Abrahama nandresy lahatra an'Andriamanitra de zao hoe nampitodika an'Andriamanitra tamin'ny tenany ihany izy. Mamindra fo Andriamanitra rehefa taontsika, angatahantsika hijery ny tenany ihany izy, fa tsy mahita olona marina hito amin'izao tontolo izao Andriamanitra. Raha ataontsika hijery ny tenantsika Andriamanitra de tsy miantraika amintsika famindram-pon'Andriamanitra. Satria nahoana? Satria tsisy marintsika. Tantaran'i Sodoma sy Gomora de ilazana fa tsy nahita marina fa nisan'ny Lota menakavy kely tao fa tsy ampy, tsy nahazo amin'ny famindram-pon'Andriamanitra Abrahama satria tsisy marina. Ary zay no mahatonga ny totsika hoe ny filazantsara sinoptika rehefa maneho ny fahafatesan'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana de zao maneho ny mason'Andriamanitra mitodika any amin'ny Jesoa. Ary Jesoa no nangataka manao hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny de mahafoy ahy ianao. Zany hoe misy ny famindram-pon'Andriamanitra rehefa mijery an' Jesoa zanany Andriamanitra. Rehefa mijery ny tenany Andriamanitra de mamindra fo amintsika izy. Zany hoe tsy itsika no hitany marina loatra ao amin'ny testamenta taloha hoe nalahelo Andriamanitra, nahita ny fahorian'ny olona, nahita ny tebotebon'ny olona. Marina loatra ao amin'ny testamenta taloha de mahita ny hoe onena ny foko, marina loatra ny tenin'ny Hosea mpaminany hoe onena ny foko, mafy loatra ny alaheloko. Asehony to zany rehetra zany. Fa izany rehetra zany dia Andriamanitra nijery ny tenany, nijery ny hoe lay maizy azy an'Andriamanitra mihitsy aloha nahatonga azy namindra fo. Tsy ny fahatsaratsika. Raha ny fahatsaratsika de zao efa no alahatra ao anatrehan'Andriamanitra de tsisy nay ray ala. Zay mahatonga ny bokin'ny Isaia mpaminany ny teny hoe ianao ve de avy hifandahatra aminay Andriamanitra? Ianao ve de avy hiresaka aminay zay mpanota, tsy tsisy ninina hitanao eo aminay, tsisy fahatsarana eo aminay, ary tsisy afaka mijoro marina eo anatrehanao. Zay mahatonga antsika mangataka amin'ny famindram-pon'Andriamanitra satria tsisy afaka mijoro marina eo anatrehan'Andriamanitra na iray ary. Io mamarina teolozian'ny Calvin no hoe rehefa miresaka izy manao hoe io fahotana io ange ka tsy hoe nanimba olona anankiray fa nanimba ny olona manontolo ary nanimba ny olona rehetra, ny fotom-pisainan'ny olona, maha-olona fen'ny olona simba ny fahotana. Ary rehefa nandray an' Jesoa kosa ny olona zay famindram-pon'Andriamanitra dia mijery antsika Andriamanitra de tsy itsika mpanota no hitany fa Jesoa no hitany. Ho atsika zay efa nandray an' Jesoa, ho atsika kristiana nandray an' Jesoa de tsy itsika mpanota nge no hitan'Andriamanitra. Zay mahatonga an'i Paoly miteny foana hoe hitafio io Jesoa io, hitafio Kristy, rakofa ny rany Kristy, mitafy an'i Kristy itsika de tsy itsika intsony no tsy itsika lay mpanota no hita. Hoy Paoly eo amin'ny Galatiana 3:7 vao omby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana tsy izaho intsony no velona fa Kristy mivelona ato anatiko. Zany hoe rehefa mijery antsika Andriamanitra de Jesoa zanany no hitany. Jesoa le maty amin'ny hazo fijaliana no hitany de mijery antsika izy zany de mijery ny tenany. Jesoa zay zanak'Andriamanitra zay Andriamanitra no hitany eo amintsika de mamindra fo amintsika izy. Mamindra fo amintsika izy noho ny zanany. Afaka malala hotsika hoe ny mpino na isika mangataka amin'ny famindram-pon'Andriamanitra de tsy mitaona antsika, tsy ny tenantsika ny zava-dehibe fa mitaona koa sika Andriamanitra mitemana hoe jereo amin'ny famindram-ponao zahay. Zay mahatonga amin'ny Paoly nge miteny mahatonga ny mivavaky Davida eo amin'ny Salamo 1:10 haitsika tsara ny fifonan'ny Davida. Salamo 1:10, 5:10, 20, fifonan'ny Davida.
maneho ny hoe raha isangy jerenao Andriamanitra de ringany fa jereo ny asan'ny tananao, zany hoe jereo ny maha enao Andriamanitra tsara, enao Andriamanitra mpamindra fo de jereo fa zay ny maha enao anao. Rehavako zava-dehibe zany ataontsika hoe resaky ifanaovantsika amin'Andriamanitra de indinika ifanaovantsika amin'Andriamanitra ka tsy avy anamary teny eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olona mangataka ny famindrampon'Andriamanitra zany de olona manaiky fa mpanota, manaiky fa tsy tanteraka, manaiky fa monina eto amin'ity tany zay ataontsika hoe feno fahalovana ity zay atoko faheniny, manao hoe indrisy mpanota, lehilahy maloto molotra ary monina eto amin'ity zao tontolo zao feno fahotana ity, ka mitaona an'Andriamanitra, mangataka amin'ny famindrampon'Andriamanitra mba hamindra fo amin'ny maha-Andriamanitra fitiavana azy. Mandrakariva hitatsika midinidinika amin'ny vavaka ataon'i Davida no enao ange Andriamanitra fitiavany, enao ange Andriamanitra mpamela heloke, enao ange Andriamanitra apatsahivon'i Davida zay toetra n'Andriamanitra zay mba angazony mahazo famindrampo amin'Andriamanitra. Sory avako malala mazava ho azy fa teo Jesoa zay fisehoany le famindrampon'Andriamanitra teto am'izao tontolo zao ka mahatonga zany famindrampon'Andriamanitra ho eo amintsika izany. Avako am'izao herinandro vaovao zao nanombiana andro sady angatao amin'ny famindrampon'Andriamanitra manetretena, fa ny famindrampon'Andriamanitra dia midika fitiavan'Andriamanitra miatraiky amin'ny fiainantsika isan'andro. Andriamanitra mamindra fo satria Andriamanitra toetran'izay, efa mahay izy azy zay famindrampo zay. Fa ny faharoa de zao, ny olona mangataka famindrampo amin'Andriamanitra tsy hoe manaiky sady mampanota, manaiky ny fetra, fa izao io famindrampon'Andriamanitra io koa raha mamaky tsara ny dikany hoe famindrampon'Andriamanitra io dia izy io koa dia azo adika koa hoe fahasoavana grâce. Zany hoe zany Andriamanitra mangataka ny famindramponao zay midika hoe fahalemem-panahinao ka tsy sazo nomenao hafa fandeferana. Fa izao koa ny famindrampon'Andriamanitra tsy hoe fandeferan'Andriamanitra ihany noho ny amin'i Jesosy zanany, fa ny famindrampon'Andriamanitra koa de midika hoe fahasoavana. Am'izay lafiny zavatra hoe fahasoavana zay io famindrampon'Andriamanitra io, angatahantsika isan'andro hoe tompo ampitoero amiko ny famindramponao io, dika zany de zao arotsay amiko ny fahasoavanao. Rehefa mitetika fahasoavana de ny anatin'izany de zao hoe milaza zavatra tsy mendrika kanefa omena, tsy mendrika, milaza tsy fahamendrena, tsy hoe fanetretena ihany, tsy hoe fanekena mahampanota ihany, fa hoe tsy mendrika akory ary. Ito zany ity mpanao salamo ity, zay mankafy ny didin'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra mazava ho azy, ny olona tia an'Andriamanitra, tia ny didin'Andriamanitra, zany io mangataka famindrampo amin'Andriamanitra io ary mangataka ny fahasoavan'Andriamanitra, hoe arotsay le fahasoavanao Andriamanitra, hoe arotsay le fahasoavanao Andriamanitra, dia midika hoe za nge tsy mendrika Andriamanitra, tsy mendrika andray zavatra avy aminao akory. Anankiray am'izay ataontsika hoe am'izao ny fivoaran'ny teolojia kristianina maneran-tany zao dia matanjaka be ny teolojia amin'ny fahasoavana. Raha somary ataontsika hoe any amin'ny taonjato fito amby folo, enina ambin'ny folo mbola nieritreritra foana ny olona hoe za nge tsara, za manana mahazahaka de afaka mivoatra, zany ny teolojia nanaty ato anatin'ny tokotany penina ataontsika hoe ny fanitsipivavahana azy de mbola nisy ihany sasasasany nanome toerana ny hoe ny asa no anamarinana, ny fiezahana, fa zao de miara-miaiky ny ankabeazan'ny kristianina rehetra de manome toerany fahasoavan'Andriamanitra matoy lao atsika. Zany hoe itsika rehetra de miara-miaiky fa tsy mendrika akory sy aomen'Andriamanitra atsika ankehitriny ary. Zany hoe ny zavatra io ampelantanantsika de tsy merititra akory, tsy hoe merity ny mahatonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra,
tsy hoe mérite tsy hoe zazangy Andriamanitra niasaka be, niasa be, niaritory be, nanao alim-bavaka, ny fahadianina, nanao adidy, nihay nitoriteny, namorikira, nitoriteny, nanao tafika masina. Zany i Andriamanitra mahatonga ao fanjakanao de tsy zany. Ny akabeazany mpino rena de miara-manaiky fa zany rehetra any de conséquence. Vokatra zany. Vokatra zany. Fa tsy tanjona mahatonga atsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa vokatry ny fanjakan'Andriamanitra ato anatintsika ny mahatonga atsika manao zany. Tsy hoe manao zany tsika mba azo ny fanjakan'Andriamanitra, fa vokatra ilay fanjakan'Andriamanitra efa tonga eo amintsika. Araka ny toritenin'ny Jaona mpanao batisa. Araka ny toritenin'ny filazantsara teo hoe fanjakan'Andriamanitra dia sady efa tonga ny ho avy. Efa tonga izy tamin'ny alalan'i Jesosy. Io fanjakan'Andriamanitra io tsy minofo tsony io, tsy vina mbola ho andrasana ho ela tsony io, fa efa tonga zany fanjakan'Andriamanitra zany tamin'ny alalan'i Jesosy. Fa ho avy koa nefa izy amin'ilay tena fahatanterahana. No zany de izao, efa tonga le fanjakan'Andriamanitra fa tsy ho avy. Efa ankehitriny zany le fanjakan'Andriamanitra fa tsy ho avy. No zany de izao, ny akon'io fanjakan'Andriamanitra ato anatintsika, efa tonga ato anatintsika io, de isika afaka manao zany asa fanompoana rehetra zany. Manao adidy, manam-pitiavana, mitory ny filazantsara sy ny sisa rehetra. Zany amintsika mpino de izao conséquence, vokatra ilay fanjakan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. De avako malala, ataovy amiko ny famindram-ponao ity mpanao salamy ty. Ampidino amiko ny famindram-ponao. Ny dikany, ampidino amiko ilay fahasoavanao. Fa afaka manao zao rehetra zao aho. Satria noho ny fahasoavanao. De avako malala, ay azo angatahany ty fahasoavany ty. Inona le fahasoavana? Fijoroana ao anatrehan'Andriamanitra hoe za Andriamanitra nge tia anao e. De zay zavatra eo aminao, zay zavatra eo amiko de avy aminao. Revako malala, ny zavatra fahatelo asiana teo dimy tsotra masiny ity, mangataka zany eto ilay mpanompon'Andriamanitra hoe za Andriamanitra amindrao fo ao anatin'ity fahotako ty de avelao eloko amindrao fo asa tezitra amiko ianao ny amin'ny Jesosy zanakao. Fa ny faharoa de izao, ataovy eo amiko koa le fahasoavanao mba ho tsapako amin'ny fiainako isan'andro. Fa toy izao tsy hoe satria tsara, fa satria namindranao foa. Fa ny fahatelo amin'io hoe famindrano fo io koa tsy hoe grâce ihany. Na tenenina ny teny frantsay hoe miséricorde ihany. Fa izao koa tena milaza fahatsarana, bonté le izy. Milaza fahalemem-panahy. Ndray makitsika fa niresaka manao hoe misy attribut na toetra n'Andriamanitra afindrany amin'ny olona. Misy toetra n'Andriamanitra tazomin'Andriamanitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Misy zany toetra n'Andriamanitra de azo irery ihany. Ohatra hoe Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, manerana ny zavatra rehetra, sy ny sisa. Zany toetra n'Andriamanitra tsy nataony tamin'ny zavaboariny. Fa misy kosa toetra n'Andriamanitra na ampitoeriny amin'ny zavaboariny. Ohatra hoe ny fahatsarana, ny fitiavana, ny fitiavana ny marina. Zany de toetra n'Andriamanitra na ampitoeriny ao anatintsika. De eto ilay famindram-pon'Andriamanitra mangataka tsika hoe ampitoero aminay Andriamanitra lay fahatsaranao. Mangataka ianao zany hoe ny fahatsaran'Andriamanitra io koa mba hitoetra aminao. Lay toetra n'Andriamanitra tsara de manjary toetranao. Tsy hoe le toetra'Andriamanitra fahasoavana ihany, fa le toetran'Andriamanitra tsara de mangataka ianao ampitoero aminay zany. Hotsika hoe am'izao andro antsika izao, na ndray makitsika niresaka ny tantaran'lay hoe lay Bado izay niresahantsika tamin'ilay boky soratany lay mpanoratra Rusy malaza any taona raika amby enimpolo sy lay ataontsika hoe Dostoevsky niresaka momba ny hoe tsy ilain'ny olona raha tena jerena am'izao zavatra ambin'ny folo zao ange raha ao anaty raha izao tontolo zao de zaran'izao tontolo zao ange tsy misy tsara eto. Tsy ilain'izao tontolo zao ange ny fahatsarantsika. Raha izao tontolo zao metrahana fanontaniana tsy mila anareo kristianina zay, tsy mila ny fahatsaranareo zay, fa izao zaranay ara-botika zao tontolo zao satria fahotana no manjaka eto. Fa satria Andriamanitra tia izao tontolo zao, satria Andriamanitra tia ny asan'ny tanana de naniraka atsika eto amin'izao tontolo zao Andriamanitra ho fanasina sy fahazavana, na de tsy tiana izao tontolo zao aza isika, halana izao tontolo zao aza isika de tsy mahazo miraviravy tanana.
ary zany fahatsaran'Andriamanitra ao anatintsika zany ny mahatonga an'izao tontolo zao maka alatsika satria ratsy ny asan'o Jesosy. Tsy tiany zao tontolo zao isika satria ratsy ny asany. Tsy mahagaga zany ho Jesosy ho alan'ny olona rehetra ke nareo no nanaraka. Azagaga raha tsy tiany zao tontolo zao ny fahatsarana zay hoentinareo satria ratsy izy. Isika nefa eto rehefa malala mangataka ny fahatsaran'Andriamanitra. Dia ina moa ny fahatsaran'Andriamanitra angatahantsika? Mba ho tsara fanahy amin'ny olona, mba ho tsara amin'ny fomba fiasa, mba ho tsara amin'ny atao, mba manao zavatra tsara, miasa tsara. Am'izay ataontsika dia manao tsara isika, tsy tsara raha morala ihany fa tsara koa amin'ny asa atao. Hoe tsy manao ny tsara ihany hoe manao ny marina, manao ny mendrika, fa manao tsara mihitsy koa amin'ny fanaovan-javatra. Lay ataontsika hoe lay lafin'ny qualité amin'ny asa. Dia angatahantsika ataovy aminay ny fanaovana zavatra tsara, ataovy aminay ny fitiavana zavatra tsara. Levako am'izao fiandohan'ny herinandro zao dia zao engany no ny amin' Jesosy zanany zay efa eto am'izao zay maty eto am'izao tontolo zao, nombona tamin'ny hazo fijana eto am'izao tontolo zao, namonjy antsika. Dia engany no ny am'izany Jesosy zanak'Andriamanitra mitoetra ato anatintsika amin'ny alalan'ny fanahiny zany. Dia engany ahatsiaranao fa ny famindrampon'Andriamanitra eo aminao. Tianao izy no ny amin' Jesosy dia mamindra fo aminao, dia matokia raha ny fahasoavan'Andriamanitra, dia mandehana manao ny tsara, mifikira amin'ny tsara ary matokia ny fitiavan'Andriamanitra. Ivavaka Tompo am'soranao zay no ny amin'ny famindramponao zay matoy izao anay. Fa tsy avy ny fanisa fahotana anisan'ny fahotana ianao fa no amin' Jesosy zanakao dia tao aminao zahay hatoky anao mandrakariva. Misaotra Tompo no ny amin'ny fahatsaranao, misaotra no ny amin'ny famelan-keloka, misaotra no ny amin'ny famindramponao zay iainanay isan'andro. Dia ampitoero aty anatinay Tompo ny fitiavana ny tsara, ny fitiavana ny didinao. Tahio ny tontolo andronay anio hanajanay ny didinao, tahio ny fiainanay hanajanay ny didinao. Dia rakofy amin'ny ranon'i Jesosy zanakao zahay ho marina mandrakariva, ho masina mandrakariva, ho mendrika mandrakariva. Dia manjaka amin'ny tokantrano tsirairay avy Jesosy, ary dia ampitoero amin'ny tsirairay avy zany famindrampo sy fahatsaram-piainana ao aminao Andriamanitra izany. Manao ny tera sy ny lazary ny voninahitra, fa ampitoero aminay kosa Jesosy ny fiadanana sy ny fifaliana. Amen.